mitaky adidy sy andraikitra ny fahavitany zao fitondrafitrasa izao mba hampanjakana ny fandripahalemana izay fanamby apetraky ny fitondram-panjakana. Io no nambarany komandin'ny Zandarimariam-pirenena raha nitokana ny Poste Avancé ao Benonoke Distrikan'i Benenitra. Nambarany fa tsy maintsy atao ny hitazomana izao vokatra tsara eo amin'ny fandripahalemana misy aty amin'ny Faritra Atsimo-Andrefana izao. Ny akabiazan'ny district ato zany fa milamina daholo satria mampiasa an'ilay dina be io dia hitanareo am'izao fotoa zao fa milamina tanteraka mihitsy aty zany am'izao fotoa zao satria vao miditra be tioko fotsiny zay zany district amin'ny be tioko zany izy ny voalohany amin'ny fandripahalemana zany aty amin'ny Faritra Atsimo-Andrefana. Faharoa zany aty amin'ny distrikan'i Benenitra ka io dina be io zany ny andraikitry ny Zandarimariam anatin'ny dina be zany miara-mientana amin'le fokon'olona izy manao an'le fisafona an'le toerana mampiahaya sy le savahao. Nareo any angamba ny vahoaka no oka ijery hoe sy ny mponina teo hoe manahoana moa zany inona ny antony tsy mampandrifahalemana satria le dina zany tsy miatra any. Tsy maintsy atao zay fomba rehetra ahafahana mampiatra an'io dina io satria efa nanome baiko an'ny komandin'ny sy ny Toliara hoe tazomina amin'io zany ny le fandripahalemana amin'ireo district efa anao dia ireo lehibe rehetrarehetra komandin'ny compagnie, komandin'ny brigade amin'ireo any dia efa entanina ihany koa zany hoe zay tsy manao ny asany koa tsy maintsy andraisina andraikitra. Ankoatry ny fiangonana sy ny sekoly izay miorina eto Benonoke dia angady sy vinahitana izao fotodrafitrasa izao ny avy ao amin'ny Labrador Madagasikara sy ny Red Granity Madagasikara.